Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompokovavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia iresaka amin'ny ramatoa Olivia Ratsimba izay tompon'andraikitry ny Miss Madagascar International sy ny radio fréquence FM ao Paris. Miarabanao ramatoa Olivia Ratsimba, tonga soa eto amin'ity fandarana malagasy eto Canada ity. Dia faly miarabanao namako Bary misaotranao ihany koa nanasa ato anatin'ny fandaharana malagasy any Canada. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra any Canada manerana izao tontolo izao manaraka ny fandaharana. Araka ny fampidirana izay efa natao tery am-piandohana moa zany dia ramatoa Olivia Ratsimba no atao hoe miandraikitra mpikarakarana zany hoe Miss Madagascar zany. Izy ihany koa no miandraikitra ny radio fréquence FM ao Paris. Iresaka mikasika an'ireo zavatra anankiroa reto tsika amin'ity androany ity. Fantania voalohany oviana moa nanomboka nisy zany hoe Miss Madagascar zany. Miss Madagascar dia nanomboka tamin'ny 5 décembre 2014 teto Paris zany no nanaovana azy voalohany indrindra. Dia amin'ity taona ity zany no faheno taona ny Miss Madagascar izay natao ho an'ny tovovavy malagasy aty Andafindrika moa zany izy io. Zany hoe ny tovovavy malagasy mipetraka aty ivelany ihany no afaka mandray anjara amin'izany hoe Miss Madagascar International moa zany izy raha ohatra le izy. Ny tovovavy malagasy mipetraka aty Andafindrika no natao miezaka ihany izahay nanafatra ny ankizy avy any Madagasikara fa somary misy olana kely dia somary manahirana ihany satria hitantsika moa zany fa tsy mitovy ny kolotsaina iainan'ny ankizy aty Andafindrika sy ny avy any Madagasikara. Dia no tao anatin'izay lafin'izay zavatra izay dia nalaonay ny ankizy avy aty daholo no atao fa tsy nampiakatra ny ankizy avy any Madagasikara intsony zany izahay. Eo amin'ny firy taona eo no salan-taonan'ny ankizy mandray anjara amin'izany fifananana Miss Madagascar International zany? Ny Miss Madagascar International dia eo amin'ny 19 taona ka hatramin'ny 17 taona no afaka mandray anjara zany ny tovovavy malagasy izay te handray anjara ao anatin'ny fifaninanana. Afaka mandray anjara daholo zany rehefa hoe mipetraka aty ivelany malagasy mipetraka aty ivelany tsisy na aty Amerika Avaratra io na any Europa na ny Afrika na afaka mandray anjara daholo fa hatreto aloha zany dia ny Europa no tena betsaka fa mino izahay fa afaka fotoana fohy na herintaona roa taona eo dia mitady mpiara-miasa hiara-iasa aminay ho an'ny firenena samihafa zany handray anjara ao anatin'izay satria betsaka ihany ny tovovavy malagasy manerana izao tontolo izao. Raha ohatra misy malagasy avy amin'ny firenena hafa te hiara-iasa aminao amin'izany fanatanterahana amin'izany hoe Miss Madagascar iraisam-pirenena zany, ahoana ny fomba ataony mifanoratra aminao va izy mifandray aminao sa dia inday ihany koa ny fepetra samihafa takinao amin'izany hoe fiara-miasa iarana miasa zany? Voalohany indrindra ny fiaraha-miasa tena misokatra ho an'ny olona rehetra zany izay te hiara-iasa ny Miss Madagascar International. Dia manana cahier de charge izahay. Alefanay any amin'ny olona izay te hiara-iasa ny cahier de charge dia avy eo izahay mifanaraka hoe ahoana no azo atao, inona no azo hifanarahana sy manao ny soniny taratasy zany misy contrat atao miaraka amin'ny olona izay te hiara-iasa. Misy sarany ve ny fandraisan'ny ankizy anjara na ny tanora anjara amin'ilay Miss Madagascar? Ny Miss Madagascar marque française internationale dia tsy misy sarany
na 1 centime aza fa izahay daholy a no manomana sy no manome zay zavatra ilainy ankizy a saofa afa-tsy ny hoe tenue de plage sy ny tenue traditionnelle zay tian'ny ankizy no entina fa ny akoatran'izay rehetrarehetra zay a dia izahay daholo no manao azy. Na enitaona ozy ianao zany zao no nisy tsika tao anatin'izay enitaona zay nisy firy teo natao hoe fa tanora nandalo tamin'izany hoe Miss Madagasikara zany asa mety manana statistika kely ianao. Statistika tao anatin'izay a ny ataonay moa zany dia manao zay lancement ny inscription ho an'ny ankizy dia manao sélection zay a amin'ny sary zay alefan'ny ankizy a dia avy eo a mampiakatra ny kastina hoe reto ilay ankizy sélectionnena dia miakatra kastina dia tafiditra any amin'ny présélection dia any amin'ny finale. Efa teo amin'ny 200 eo zany zay ny ankizy nandritran'izay enitaona nanaovana Miss Madagasikara teto Frantsa izay. Ataoko hoe ao à Paris ihany ve sa miovaova ny tanàna anatanterahana n'ilay na ny famaranana io na sa ao à Paris foana ihany no anaovana azy? Hatreto aloha dia tao à Paris foana no anaovana anazy fa raha sitrapony eo ambony a dia mety hiova tanàna kely zay a mety akatra kely any amin'ny sud de la France any izay any amin'ny Cannes moa zay fantatsika fa tanàna ny festival de Cannes film sy ny ohatran'izany a dia mety ho any amin'ny fafito taona na fahavalo taona raha sitrapony eo ambony fandriana zany mba hiova kely. Anoy miresadresaka amin'ny Ramatoa Olivia Ratsiba ihany tsika izay marihana moa zany araka lazaina teny am-boalohany tompon'andraikitra amin'izany hoe Miss Madagasikara iraisam-pirenena zany. Miresadresaka mikasika ihany koa ny radio fréquence FM tsika rehefa avy eo fa anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto dia heverin'eto ihany rehefa avy eo. Raha mandray anjara ny ankizy ao anatin'ny Miss Madagasikara dia maro ireo loka izay omeny ny partenaire miara-miasa aminay ao anatin'izany. Tsy lazay fotsiny afa-tsy ny hoe miara-miasa amin'ny Sephora izahay dia Sephora manome ny zavatra izay ilain'ny ankizy ao anatin'izay. Haintsika moa fa produit cosmétique Sephora, Cosmo Agency dia zavatra mikasika an'izay. Eo ihany koa miara-miasa amina agence de voyage izahay, agence de voyage malagasy izay eto à Paris dia miara-miasa amin'izay ihany koa izahay manome billet izy ireo aller retour ho an'ny ankizy izay lany Cap Madagasikara no miara-miasa aminay ao anatin'izay. Dia eo ihany koa miara-miasa amina bijouterie izahay eto France dia ho an'ny misy izay lany misy eo dia omeny zareo bijou zany mahafinaritra be valeur tsy mampanina aho teneniko satria izany mahita an'izy eo amin'ny valeur na 1000 € eo zany. Dia bijou izay omeny bijouterie miara-miasa aminay amin'ity izay hiezaka amin'ity faheno taona ity betsaka no mpiara-miasa hiara-iasa aminay hiezaka hanome tsara hatrany ho an'ny mpanaradia zany izahay. Rehefa miresaka hoe misa zany dia ohatran'ny hoe resaka tsara tarehy, bika, endrika izay ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe tonga avy hatrany ao an-tsain'ny olona rehefa miresaka an'izany fa ankoatran'izay misy zavatra hafa ve hitaizana an'ireo tanora ireo izay tanterahanareo fikarakarana izany hoe Miss Madagasikara zany? Izay indrindra vary ny Miss Madagasikara international dia tsy natao ihany hoe fifaninanana ara-tsara tarehy fa na tsara tarehy na bika na endrika fa natao ihany koa izy io hoentina ho hanampiana ny mpiray-tanindrazana izay raha tsika malala izay tsy hoteneniko lava be fa samy mahafantatra angamintsika hoe inona zavatra misy any Madagasikara. Nanomboka teo amin'ny fahatelo taona na fahaefa taona teo izay dia nanomboka ny asa tany Madagasikara. Natomboka teo amin'ny fizarana akanjo ho an'ny olona izay sahirana zany. Dia avy eo
nanomboka nikisaka izay na kely amin'ny la réunion kely asana fantatrao la réunion kely ao an-tanà nizara sakafo nizara kanto nizara ronono ho an'ny zaza sy ny reny sy ny zaza zany izahay dia nikisaka indray zay nakany amin'ny commune Ivato dia nizara ihany koa zay akanjo izay zaka ny tananay avy aty nentina tany ho an'ny ankizy teo amin'ny tokantrano teo amin'ny 200 teo zany no nizarainay dia avy eo indray zay nikisaka kely nakeo Ambobao teo amin'ny fokotanina Ambobao dia teo indray zay nizara ho an'izay sahirana tao Ambobao zany zay mba vitanay dia teo amin'ny fadimy taona izay nanapa-kevitra hoe hitanay sahirana ny olona amin'ny fitsaboana any Madagasikara ny hôpitaly lafo raha tsy manam-bola raha tsy sitrana fanafody lafo dia nanana projet zany izahay hanao ny hôpitaly gratuit dia mesaka izay ankehitriny mitady mpiara-miasa ao anatin'izay hôpitaly gratuit izay ny tany moa zany efa nahita izahay fa tsy moramora moa zany ny fomba hoentina hanatanteraka an'izay fa dia ankinan'Andriamanitra mba ho tanteraka fa zay zany no hita eto ny ahy moa misy slogan kely hoentiko hoe je suis né pour réunir mais pas pour détruire dia zay slogan kely zay zany no entiko ampitaiko ho an'ny ankizy ao dia eo ihany koa anatin'ny baiboly hoe aimez-vous les uns et les autres dia eo ampitaiko amin'ny ankizy zay etaetako zay dia ny ankizy manana projet dia eo izahay manampy azy eo ny partenaire afaka manatanteraka izay farany teo izahay dia amin'izao fotoana izao dia misy école publique any Madagasikara zay fandrinay moa dia hoe hanao cantine scolaire isan'andro fa nety manana tsy mora dia isan-kerinandro ihany ny tratranay école publique izy io eo amin'ny ankizy eo amin'ny 200-300 eo zany ny fahananay isan-kerinandro isaky ny alakamisy any Madagasikara zay zany no asanay tsy tsara tsy hoe mifaninana amin'ny atsaratarehy fa mba mitondra zay zakanay satria zay zany ny atahety zay zavatra zay ohatra ny efa mba fanirina hatramin'izay dia zao ngambany hoe voatanteraka an'izy dia tanterahana tsikelikely. Ia mahafinaritra tokoa zany ary hita hoe mendrika alaintahaka ho an'ny tanora maro samihafa sy ny fitaizana isan-karazany fa verina kely hoe samihafa ve ny misy Madagasikara zay karakaraina ny Madagasikara sy ny misy Madagasikara tanterana aty ivelany sa misy fiara-miasana misy fifandraisana ihany fandehan'izy io dia izao samihafa izy io bary tsy mitovy satria raha ny misy Madagasikara zay taty marque française internationale dia taty zany izy io no nataony dépôt marque déposé dia tsy mitovy mihitsy zany ny fandraisany any na ny critère tsisy ifandraisany mihitsy izahay tsy dia mametraka critère sarotra be ho an'ny ankizy satria za zany dia mahafinaritra anao hoe manome chance ho an'ny tovovavy rehetra zay te handray anjara mba hoentina hananany zareo confiance eo amin'ny fiainana sy ho fantariny hoe hatraizany capacité-ny mety zavatra ho vitany manoloana ny fiainana izay ho atrehany zany ny any Madagasikara mety misy hoe ny halavana hatramin'izao ka hatramin'izao ny ao anatiny eo aminay misy Madagasikara izay eto a Frantsa tsisy an'izay zavatra izay fa ny zavatra tena tediavinay dia hoe ankizy mahay miara-miaina mahay mizara mahay miaha ny hafa zany zay ny tena ilainay sy tediavinay. Mbola manohy miresaka ihany moa tsika amin'ny Ramatoa Olivia Ratsimba araka lazaina hatrany amin'ny voalohany zany fa anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra vitsivitsy reto dia miverina eto ihany tsika rehefa avy eo ary hiresaka manokana momban'izany atao hoe radio fréquence FM zay ao Paris zany radio zay tantanan'ny Ramatoa Olivia Ratsimba ihany. Honoa Olivia misy ihany koa le hoe radio fréquence FM raha tsy diso ahoana moa ny momba azy io vina no nitsangana ianao zany ny tompony sy mpanentana asa tsara raha mba fantapantatra ihany momba an'izany radio zay fokarina aty amin'ny diaspora zany.
Ia, mahafinaritra be le fanontaniana. Fréquence FM dia radio izay eto à France à Paris zany marimarina kokoa. Fréquence FM ahoana moa ny nipoirany? Maromaro izahay tao anatina média de l'océan Indien teo à Paris. Dia rehefa samy teo moa zany nanana patience, nanana finiavana tao anatin'izay radio izay ampime ampafantatra maneran'izao tontolo izao ny océan Indien zany dia nanapa-kevitra izahay hoe andao hitambatra nanao radio fréquence FM. Tsy izaho irery no mpamorona an'izy io, fa misy anankiefatra izahay ao anatiny mpamorona ny fréquence FM. Ny anankitelo dia avy amin'ny océan Indien, dia ny anankiray tena pahany mihitsy zany ao anatin'io efatra izay, dia za anisany tompony andraikitra. Dia anisany ihany koa mpamorona ny fandaharana izay andreketako izany namorona azy destination Madagascar, izay entiko ampahafantarina ny Madagasikara maneran'izao tontolo izao, ampahafantarina ny kolontsaina gasy, ny fombantsika malagasy, ny asa tanana malagasy, ny fiainana any Madagasikara. Tsy ny marina fa hoe mety hoe misy zavatra manahirana any, fa ny conceptako anatin'ny destination Madagasikara tsy ilaza ny zavatra manahirana any Madagasikara na zavatra mety hampatahotra an'ireo mpivahiny. Fa izay zany tena tsinjofiko ao anatin'izay hoe ny mpivahiny sotomina andeha any Madagasikara. Dia izay le concept ao anatin'ny destination Madagasikara, dia za zany tompony andraikitra. Dia eo ihany koa ny fréquence FM manana fandaharana mikasika ny cinéma izahay, izay efa nandraisanay actrice sy acteur maro malaza maneran'izao tontolo izao. Amin'ny teny frantsay moa ny radio sa amin'ny teny anglisy sa amin'ny teny hafa sa amin'ny teny malagasy koa? Ny radio miteny amin'ny teny créole izahay, dia miteny amin'ny teny frantsay izahay, miteny amin'ny teny anglisy izahay, dia miteny amin'ny malagasy izahay. Rehefa fandaharako dia 100% gasy, tsy misy ihany dikateny izay manana co-animateur sy co-animatrice moa za manao dikateny amin'ny teny frantsay, fa amin'ny malagasy zato isan-jato nataoko rehefa amin'ny destination Madagasikara. Manahoana ny radio fiainon'ny malagasy, ny radio zany atao hoe radio izay misy malagasy ao anatiny, fantatrany misy radio vitsivitsy ao à Paris tantarana malagasy, fa manahoana ny atao hoe fandraisan'ny malagasy, teratany malagasy zany fisinina zany zavatra zany, miaino ny radio gasy ve ny malagasy? Tena miaino ny malagasy, satria raha tsy laza fotsiny aho hoe amin'ny izay manao Facebook live, efa matafakatra any amin'ny 65 000 vues izahay juste Facebook live. Dia ny amin'ny audimat tena be dia be ny gasy miaino, ary tsy hoe ny eto frantsay ihany fa maneran'izao tontolo izao tena liana zany, liana ny gasy satria betsaka ny olona izay hoentinay ampahafantarina ao anatin'izany. Omaly zao izahay eto ao anatin'ny destination Madagasikara dia nampahafantatra tanora malagasy, ary izay tena mahafinaritra hoe tanora malagasy entrepreneur aty Frantsa, mbola tanora vao eritreriny, izay tena hoe mahafinaritra, mahavelom-bolo na ny rato fianarana taty dia manana entreprise aty, dia manana entreprise ho an'ny malagasy, manome asa ho an'ny malagasy any Madagasikara, dia anisan'ny zavatra mahafinaritra. Dia tena hitako hoe za zany teo nanomboka tamin'ny mois de mars ny fréquence FM teo izay namorona anazy, hitako hoe mahafinaritra, miaino gasy, tonga tsara any amin'izareo zany ny zavatra izay tiako ampitaina, et surtout ho an'ny vahiny. Za zany tena hoe fière za gasy, dia tena tiako mampahafantatra ny tanànako, ny pays-ako hoe Madagasikara, ka ohatr'izao fa tsy araka ny fiheveranareo anazy, satria matetika mantsy amin'ny média dia ny zavatra ratsy foana ny avoakan'izareo, fa ny zavatra tsara izay misy any amintsika tsy ho tenenin'izareo mihitsy. Dia izay zavatra mahafinaritra anazy zany, mampahafantatra ny association, ny artiste, manana actrice zao tsika tao alalina tamin'ny alalan'ny destination Madagasikara tao anatin'ny fréquence FM no nahafantarana hoe aika gasy ty olona ity, izay lasa any États-Unis izy,
zay manao amin'izay mahakomédienne anazy zay a dia tena hoe mahafinaritra be le izy. Ia ka zay moa no atao hoe anisan'ny antony koa fandarana tahaka an'izao zay atao mba ampahafantarana ny zavatra ataontsika diaspora malagasy ety ivelany mba ho fantatry ny olona hoe manao zavatra tsika na tsika aty na ho an'ny firenena ihany koa. Mambaraparana ny fandarana tsika Olivier asa misy afatra ve na misy teny ho famidinana n'izao resadresaka zay niarahantsika mianadahy tamin'ity androany ity zao. Ny afatra ho ataoko amintsika dia hoe mahaiza mifankatia, dia mahaiza mifanome tanana, dia ny fanampy, fa izay ny zavatra lehibe indrindra. Ny ahy moa dia izay foana no teneniko raha mbola misy azoko atao dia vonona foana ninona tranga ninona idony dia ninona mety misy nofinofitsika dia tanterao fa tsy maintsy tanteraka iny dia efa tena ataontsika ampitiavana sy tena mifotsika manontolo dia tsy hitako hoe inona no tenena dia ampahafantarina maneran'izao tontolo izao fa antsika malagasy dia mahavita azy tanitsika mahafinaritra mateo olona masitona dia aleo hoe zavatra tsara foana mba ho tenentsika fa aza miresaka zavatra négativa fa il faut rester toujours positive zay foana zany mba teneniko dia ampitaiko amin'izay miaraka amiko hoe za jamais baisser les bras fa tsy maintsy manatanteraka an'izay zavatra izay fa mba nofinofiko izay na dia kely fotsiny ihany ohatrany hoe tsika aty diaspora aty avelany na dia ataoko hoe manao 1 euro 1 dollar isaky ny isan'andro anatina tirelira hoentina anaovana zavatra ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena piray tanindrazana izay sahirana any amintsika dia zava-dehibe zay. Ataoko angamba fa tsy dia manahirana izay manao hoe 1 euro isan'andro na isam-bolana na dia mba ataona izy ho an'ny piray monina amintsika any Madagasikara satria betsaka loatra ny olona miresaka nefa tsy dia misy asa vita aleo miasa zany au lieu de miresaka foana. Dia samy tahian'Andriamanitra tsika dia misaotra betsaka barina nasa atao anatin'ny fandarana fa mahafinaritra. Ya dia ianao ihany koa nisaorana tsy haivina zany fa vahiny tamintsika teto Ramatoa Olivier Ratsimba izay mikarakara ny Miss Madagascar International sy ny radio Fréquence FM ao à Paris. Misaotra indrindra. Misaotra indrindra tompoko. Dia izay ihany koa no mamarina ny fandarantsika tamin'ity androany ity. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko.